Mahafinaritra foana rehefa hoe zavatra tsy miasa ao aminao intsony no indreo mivadika zavatra miasa ao aminao, na zavatra miasa ao aminao no indreo mbola mivadika zavatra mbola afaka miasa ao aminao indray. Eto isika dia hijery karazana recyclage. Recyclage zany hoe kapoaka efa tsy miasa aloha zany no ampiasaina e. Kapoaka efa tsy miasa dia ho avadika zavatra afinaritra jerena indray ao an-tokantrano ao. Ny ataonay dia milalo kapoaka izay dia manana tanjona telo lehibe zay mazava tsara ao anatin'izay hoe entreprise sociale an'izay dia aloha ny fanajana ny tontolo iainana voalohany indrindra satria recyclage ny activité ataonay, dia ny faharoa manarak'izay dia fanomezan-danja ny asan'ny fianakaviana sahirana satria miara-miasa amin'izy ireny izahay no antony mahatonga anay manao an'ity koa. Dia ny fahatelo dia ny fampiroboroboana ny zon'ny ankizy, dia mety anontany tenareo fa inona ny idiran'ny zon'ny ankizy ao anaty kapoaka. Dia ny finalité zany hoe ny fiafaran'ity recyclage ataonay ity zany dia ny anangana tranom-boky ho an'ny ankizy eny ambanivohitra. Araka ny hitanao amin'izao dia maro loko izy reto, feno karazany. Ary ny zavatra karakaraina sy ny zavatra kirakiraina dia samy manana ny hanitra ho azy. En fait, eto ny atelier anaovanay an'ilay dessin sy les décorations an'ilay izy dia eto ny pinceau, ny white spirit itiliana an'ilay izy dia ny loko mazava ho azy. Ny karazan'ny vokatra ihany koa raha moa dia taratra ao amin'izao fa ahitana kapoaka kely azo ampiasaina eny ambony latabatra eny, ahitana fanondrahana voninkazo, ahitana ihany koa karazana fatana kely raha kilalao an'ny ankizy. Sombony fotsiny ireo fa jereo reto akantony maro loatra. Zavatra vita amin'ny kapoaka izao dia tirelira, boatin-drakitra hozy isika, dia tiany nahafantaran'ny olona voalohany anay boatin-drakitra, dia nandeha teny ny fotoana dia miketriketrika amin'ny maha hoe kapoaka design anazy, dia miketriketrika izay hoe inona koa raha ny asa vita amin'ny kapoaka. Dia misy kely, misy arrosoir, misy lanterne, misy arety kely, misy dinety kely, misy pot de fleur ihany koa. Ny fanamboarana azy mety misy ny manahirana raha tsy ilaza fa tsy ny matière première na ny akora fototra, nefa eo ihany koa ny loko sy ny fotoana mety mandanindany fotoana ihany. Ny akora ilaina dia ny kapoaka, izany hoe mety daholo kapoaka Nestlé, izay kapoaka rehetrarehetra izany dia ilaina daholo tsy manavaka izay, na koa raha hoe na reny du lion ampiasaina eny amin'ny garage ireny dia ilainay, rehefa lany ny déodorant antsika dia ilainay koa reny, le fanaovana manimanitra ny trano reny koa ilainay daholo reny, izany hoe reny zany akora fototra iasana ganay. Rehefa mahita zavatra tahaka izao ianao dia tokony hiakatra foana ny amboponao hoe misy ny malagasy mahavita zavatra tsara, misy ny malagasy mahavita zavatra mahafinaritra tokoa, ka izao anjaranao raha no manjifa, anjaranao no manohana ny vita malagasy satria mety mba hampiakatra ny arikarenantsika any ane izany mety mba ho lasa any alolo indray gasikara fa tsy aty amin'ny 5 farany aty rehefa raikitra ny filaharana.